Ny fanontaniana isaka fa aiza kosa izay ondry, fa aiza kosa izay ondry. Zany aloha hevitra azo antoka fa fafantatra ho zany no anasanano indray iarahantsika midinika amin'ity andro ity. Ampivalina mandrakariva ary mpiara-midinika namana no anolorana indray ny fifampiarabana ho antsika rehetra any amin'ny toerana rehetra izay misy anao any. Tonoana mandrakariva ho anao ny fiadanan'ny tompo ary irina ny mba samy aritantsika hatramin'ny farany ary ny faharitantsika hatramin'ny farany dia hitondra antsika ho any amin'ny fitahina manana miampy izay ho manin'Andriamanitra ho an'ny zanany. Ka dia ankehitriny ary dia manasanao hiaraka nondrika ny lohantsika isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay io, ray be fitiavana sy mpamindra fo, mpamela heloka ianao ka dia misaotra anao izahay fa nasehonao teo amin'ny fiainanay na marinonao teo amin'ny fiainanay izany toetranao izany ka mbola antony fahavelomanay ankehitriny. Misaotra tamin'ny zavatra rehetra ary matoky izahay fa toy ny tantananao anay tamin'ny lasa no mbola azonay antoka ny ho avy fa tsy hamelanay ho irery ianao. Mamela ny heloka Tompo Andriamanitra ary manadiovanay ka raha andinika ny teninao zay miaraka amin'irety mpiara-mandinika maro dia maro ireto dia aoka ny fanahy ny fahazavana avy aminao no hampianatra anay ny teninao. Dia mitenina Jehova fa miaino anao izahay amin'ny anaranao nangatana ny vavaka. Amen. Re mpiara-midinika namana isany omaly isika dia nahita ny tantara tao amin'ny Genesis 2:20 izay nitondran'i Abrahama ny Isaka izay ho atao fanatitra. Ary ao amin'ilay tantara nahitantsika ny nilazana voalohany amin'ny ny fitiavana. Ao amin'ny Genesis ihany koa, amin'ny 2:20 ihany koa, no ahitantsika voalohany ny teny hoe zanak'ondry, zanak'ondry, na hoe ondry. Ary anisan'ny tandindrina resahana matetika ao amin'ny boky Apokalipsy ihany koa, io resika hoe zanak'ondry io, izay fantatsika tsara fa iantsona an' Jesosy Tompo mihoatra ny 20 ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ary azo lazaina hoe mitana anjara toerana lehibe amin'ny toe-javatra miezinezina ao amin'ny Apokalipsy, izany hoe zanak'ondry izany. Ka dia androany ary ny andeha isika hiverina vetivety amin'ilay fanontaniana Isaka manao hoe aiza kosa izay ondry. Ndao vakitsika ary ny andininy fafito amin'ny 2:20 amin'ny Genesis manao hoe ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako eo dia hoy izy india aho anaka ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana. Fa eo i Abrahama anaka Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra hodorana dia niara nandeha izy mianaka. Mahafinaritra ny fandihan'ny tantara eto ary ara-dalàna ny fanontaniana Isaka satria andehanao fanatitra izy mianaka. Efa eny am-pelantanana ny afo, efa am-pelantanana sady vonona ny kitay dia nametraka fanontaniana Isaka manao hoe rikako eo fa aiza kosa izay ondry. Zao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodus 20:20. Exodus 20:20. Exodus 20:20 ka manomboka amin'ny andininy 7, 5 sy manaraka no andeha ho vakitsika. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israelita ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry